Lioka toko fahadimy. Ny nampahazony Jesosy amin'ny Petera aza an-dranobe. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hihaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny Farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. Ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay an Simona izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny haratonareo ahazahoana an'izan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, Tompoko, mandritry niala no efa nikelezana hiaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny harato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo azan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny haratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenony ny sambokely roa ka efa saiky ny lentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany, dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloka. Fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny habehan'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio, izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy, dia nahafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ny nahasitranan'i Jesosy ilay boka. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary noho ny nahita azy io, dia niankohoka ka nitaraina taminy hoe, Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, mahadiova ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza. Fa mandehana hoy izy, misy eo ampisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandedin'i Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny elibebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka hihaino azy sy hositranina tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy, dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Ny nahasitranan'i Jesosy ny lehilahy anankiray marary ny paralysisa. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy, dia nipetraka teo amin'ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilea sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralysisa, ka nitady izay ampidirana sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia niakatra teo an-tampitrano ka nanesorany ny tafo tanimanga, dia nampidiny ra lehilahy mba amin'ny fandriny ho eo afovoan'ny olona. Dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo, dia hoy izy, raha lehilahy, voavela ny elokao. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity?
iza ny mahavela elo ka afa-tsy Andriamanitra ihany. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia namalaka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo. Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, izaho milaza aminao hoe mitsangana dia be tao ny fandrianao ary mody any an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambe tany fandriny dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zava-mahagaga isika androany. Ny niantsoana ny levy matio sy ny fanasana tao an-tranony ary ny toroteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fifadikanina. Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levy nipetraka teo amin'ny mpamory ketra. Dia hoy izy taminy, mana raha, ary nahafohy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa izay niara-nipetraka ny hinana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonmonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatra Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka, ary ny an'ny fariseo koa mba hatahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny avy amin'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro, ary rehefa voaisotra ny mpampakatra hiala aminy dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tapa-damba anatampina ny lamba tonta, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tapa-damba nalainy tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tonta. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba foana ny siny hoditra, fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa misotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy, ny ela no tsara.